faly a manonona ny fiatanany tompo amintsika rehetra any atokantrano any amin'ny alalan'ity orona tsara fifampizarana efa mahazatra antsika ity. Tsy fantatro nareo a na mahatsikaritra ny zavatra tsikaritro, inona moa zany zavatra tsikaritro zany? Rehefa sabotsy a, rehefa samedi de taloha miraradraraka be mihitsy eraky ny Facebook, eraky ny tambazotra ny terme hoe bon sabaty, sabata shalom, araba tratry ny sabaty, ny sujet sabata, ny fiampangana olona tsy mivavaka samedi, tsy mivavaka sabata sy ny sisa rehetra, surtout le resaka sabata shalom. Ka le zavatra tsikaritro a tato ato de tena tsy nisy tokoa, tena hoe mba tsy tenenako hoe tena zéro, hoe tsy nahitana an'ireny firarintso mpilivava irentsony zany tety amin'ny tambazotra. Le izy hoe a mialatsiny raha nyteny hoe mpilivava satria ny ankamaroan'le olona manoratsoratra an'izy ireny a, ny ankamaroany avy farany hoe ny ankamaroany olona tsy mahita fitsarana akory, satria manoratsoratra hoe sabata shalom, bon sabata sy ny sisa rehetra araky le fisainany sy mampietsi-po azy zany, fa rehefa mandeha ny commentaire sy ny discussion, rehefa azavainao azy ny lesona sabata, ny tena vrai lesona sabata, sabata ara-panahy, de hitanao mihitsy hoe olona tsy mahita fitsarana, tsy mahita sabata fa be problème be le olona manoratra an'ireny soratra ireny a ity amin'ny tambazotra. Ary izay ny tena hoe zavatra tsikaritro zany, ianao koa mety natsikaritra an'izany fa mety hoe tsy miteny fotsiny ianao, ary izay ny tena isaorantsika ny tompo, misaotra ny fanamasintsika fa afaka miteny zany tsika fa ary ny tompo no mena voninahitra fa hoe mba misy zavatra tafita zany amin'ny fifampirisantsika sy fifampizarantsika ity amin'itony resaka tambazotra itony. Isika moa resaka zavatra ara-panahy resantsika, raha ohatra zany tsika miresaka hoe sabata de tokony mipetraka ny vérité, mipetraka ny fahamarinan'ny soratra masina hoe tena mahita fitsarana marina le olona miresaka sabata sy le olona miteny hoe je suis sabatiste. De pareil ny olona anankiray izay milaza fa hoe ambany fahasoavana de tsy le olona kaporaraka be sy miatsara velatsia amin'ny alalan'ny filazantsara, ohatran'le sujet natoko farany teo hoe antsa fiderana nefa ny atao ihany ny atao hoe miatsara velatsia amin'ny alalan'ny baiboly, saromana amin'ny soratra masina sy tokony sy andininy eo amin'ny baiboly daholo ny fomba fanao sy ny toetra ratsy mamoetra rehetra. De izay le endrika fitaka hoe fahasoavana. De ohatr'izay io resaka sabata resantsika hoe rehefa tsy mahita fitsarana marina, rehefa tsy tafiditra ao anaty fitsarana de aleo tsy manao resaka mpilivavy, aleo tsy manoratsoram-pony ety amin'ny Facebook manao fait semblant na hoe manao mba ho hitan'ny olona, mba ho marina eo anatrehan'ny olona, resaka asan'ny lalàna, tsy misy nofo ao amarinina amin'ny asan'ny lalàna hoy ny baiboly. Zay le izy, zay le izy. Ka de misaotra antsika rehetra, misaotra ny tompo a, misaotra ny fanamasina indrindraindrindra ny amin'ny fiasany, satria efa betsaka ny namantsika raha lasy anabavintsika tokoa nefa tonga saina matoa misy izay vokatra ambarako amintsika izay, izay vokatra tenenina sy zaraina amintsika izay, ary izay ny tena isaorana ny tompo. Itsika rehefa manompo an'Andriamanitra, manao pratika amin'ny baiboly a, miaina ny soratra masina, tontolo ara-panahy, de tsy tokony hisy lainga eo am-bavantsika, tsy tokony hisy fitaka eo amin'ny fijerintsika, tsy tokony hisy fiatsaram-belatsia. Izay le etika, natura tokony fiainantsika. Zany hoe raha miresaka sabata zany ianao de olona mahita fitsarana, raha miteny ianao hoe moi je suis sabatiste de tena hoe olona tsy manao mpilivava manoratsoratra ety amin'ny Facebook hoe bon sabata, tratry ny sabata, nefa le fiainanao tsisy mifanaraka amin'le sabata fitsarana ambaran'ny baiboly akory. Raha miteny ianao hoe moi je suis mitandrina ny sabata, mitandrina ny lalàn'ny sabata, de tokony voatandrinao na tandremanao tsy misy latsaka zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna selon la Torah.
izay le izy zay ary tsika ngamba mahay tsara ny tantaran'le vehivavy nakakitay andro sabata tsy asiantsika resaka be zany tsy fandrohitatsika zany fa ny tiana ambara am'izay de hoe le resaka mpilivava satria amin'ny fotoana zany itenenantsika hoe bon moi suis sabatista mahita fitsarana tafiditra ao anaty fitsarana nefa au contraire an'izay le fiainana misinao ny contraire an'izay tsy mikolla am'izay akory ny situation iainanao de efa mpandainga anao zay le fahamarinana zay mahasarotra nyty hoe manaradian'i Jesosy Kristy ity izay le mahasarotra n'le hoe miaraka amin'ny tompo ity satria amin'ny fotoana itenenanao zavatra diso no tsindrinao fa marina de zay le mijoro vavolombelona andainga efa mandika ny lalàna sy ny sitrapon'Andriamanitra efa mandika n'le volonté divine isika am'izay fotoana zay ka izay fomba fijery zay ohatra ny raisintsika eto hoe resaka sabata mpilivava izay fomba fiainana izay fomba fijery zay izay ohatra bitika sy kely izay rehefa afaka am'izay sika de afaka amin'ny karazam-pahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra rehefa manomboka miexpérimenter an'izay tsika rehefa manomboka miaina an'izay zavatra izay sika de izay ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika izay karazana vo kely grain kely no zaraiko taminao zay izay mipartageko taminao izay no ny olona anankiray vonona expérimenter an'izay ny olona anankiray vonona iaina an'izay i-expérimenter hiditra andrana ao anatin'izay de vonona izy anandrana zavatra ngeda be mihitsy izy miaraka eo amin'ny tompo ka nio zany de mila manetry tenitsika toy izy ny fanetretenanao efa tonga saina ianao isaorana ny tompo tsy manoratsoram-poana sy manao resaka sabata mpilivava na fahasoavana mpilivava fefa manomboka miaina marina an'le hoe fanompoana culte en l'esprit en vérité zay tanjon'Andriamanitra amintsika Andriamanitra de fana ary mitady olona fatratra izy anompo azy amin'ny resaka fanasy fahamarinana fa tsy resaka mpilivava resaka fiatsaram-belatsia resaka amarinina amin'ny asan'ny lalàna amarinina amin'ny fahasoavana sy ny sisa rehetra manamaritena amin'ny toko sy andinina amin'ny baiboly sy ohatran'le sujet farana ataoko teo amin'ny resaka hoe antsa fiderana ny atao ihany ny atao fa ohatrany hoe manao masika fotsiny sarotsaromana amin'ny resaka toko sy andinina amin'ny baiboly rehefa aka pouvoir aka fahefana anamboatra carrière de maka soratra masina maka baiboly mampiasa ny anarana Jesosy Kristy sy ny sisa rehetra izay le toetra mila elantsika miala amin'izay dimension zay tsika de miditra amin'le dimension hoe esprit sy vérité exemple foy niraisiko teo hoe sabata sy fahasoavana ka efa tsara niezaka ry zareo isaorana ny tompo efa tsara le initiative itsika mantsy raha hoe te hiditra amin'izany hoe fitsarana izany te hiditra amin'izany resaka sabata fitsarana izany de le ohatra vitsivitsy ny tanjosaiko teo hoe miala amin'ny fiatsaram-belatsia mitandrina an'izay hoe ahoana ny fomba tsy hatafalatsaka tsy hatafalatsaka anao anatin'ny fiatsaram-belatsia amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa raha izay zavatra kely anankiray izay fotsiny ihany tanteraka de manomboka miditra mampiditra ny tongotsika ao anatin'ny resaka finoana sabata fitsarana isika donc zany rehefa tsy mahay mandainga isika rehefa tonga natoratsika izay tsy mandainga izay de tafiditra ho azy tsika eo amin'ny sabata fitsarana re olona na tsy miditra amin'ny resaka hoe tsy mahazo mihetsika tsy mahazo mandrehatrafo ireo zavatra tandremana rehetra any amin'ny Torah fa izay resaka fiatsaram-belatsia amin'ny fanompona an'Andriamanitra izay fotsiny ihany isy teny indray zao eto hoe mahay manova fotoana sy lalàna mihitsy ry diloilo zany tsy maninona zay ndraisanao anazy fa nay expérience anjaraiko aminao le izy resaka sincérité fahatsoram-po hoe rehefa tsy mahita fitsarana marina ianao aloha de ekeo fa aoka tsy anoratra mpilivava na anao amitaka an'Andriamanitra amitaka zay ny azonao fitahany itsika ny afaka mifamitaka fa Andriamanitra tsy afaka fitahantsika mihitsy amin'ny zavatra ataontsika sy iainantsika andavanandro ka hoe tsy mahita fitsarana akory de hiteny hoe mahita fitsarana na hoe olona tsy ao ambany fahasoavana akory fa olona mifoka sikara sy manao ny ataony mpandavim-pino any anaty fiangonana sy mbola sexiste be miditra tara manao fanahinina mba ho être remarquable sy ho hitan'ny olona de aveo hoe moi suis ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna Andriamanitra tsy azontsika fitahana amin'izany ka izay le ohatra izay le fanazavana izay le zavatra ampitaina amintsika hoe raha tena hoe te ahita marina ny tavan'ny tompo sika raha te ahita n'le fitsarana miaraka amin'ny tompo sika de voalohany indrindra aloha tsy mihatsara velatsia raha te ahita fitsarantsika raha te hitandrina sabatsika de tandremo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra
ota ny tsy finoana, ota ny fisalasalana amin'ny fanatonana an'Andriamanitra, ota io zavatra ataonao io tsy manaja izay masina, ny tia vola, ny tia kely ny manamartena mitoko sy andininy miseho milay amin'ny resaka hébreu fiteny jiosy zavatra pitsopitsony ohatr'izany miseho azo rôle amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, miseho azo marina eo anatrehan'ny olona amin'ny resaka batisa sitrika, miapanga à gauche à droite, papa bibidia nefa nitoetra tsisy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany le sabata tandremana. Raha hitandrina sabata zany ianao dia zany ny tandremo zany. Fa rehefa voatandrinao zany rehetrarehetra zany dia tafiditra ho azy eo amin'ny sabata fitsaharana ianao. Ka hoy akony hoe raha te hita sabata fitsaharana ianao dia evita eo le zavatra ohatra vitsivitsy ny tany saiko teo. Zay ara-panazy ny zavatra resahako anao zay. Ka mino fa tafita sy voarainao ny afatra dia mirary soa antsika rehetra. Tsy mpino mpiatsara vela tsisy mpanamaritena ianao ary surtout hoe sabata plivava sy ambany fahasoavana plivava fa tena hoe olona sincère sy mpikatsaka marina ny sitrapon'Andriamanitra ary zay fifoazam-panahy zay izay ny mila ifoazantsika amin'izao fotoana izao amin'izao andro farany izao, zay ny mila hoe tena hoe hiaremantsika zany tena hoe il faut se secouer soi-même zany mba hoe tena hoe etsiketseo ny lohanao dia fantaro zany zavatra nampitaiko aminao zany zavatra nizaraiko anao zany fa izany no mahasoa antsika amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra, izany ny teboka tokony hiaingantsika anatonantsika an'Andriamanitra. Fa rehefa tafiditra amin'izay fitandremana sabata izay ianao, tafiditra amin'izay fitandremana an'izay fahasoavana nizaraiko anao zay ianao dia mino marimarina ianao fa tsy mila mivavaka adiny 5 na ray andro ianao na mifadihanina 3 volana ianao fa mirotsaka ho azy aminao fanamasina tonga azy aminao ny herin'Andriamanitra maneho ny fiasany amin'izay Jesosy Kristy ny fanamiasiny miasa eo amin'ny fiainanao ary tena hoe manomboka stabilité eo amin'ny fiainanao teboka point de départ ahafahanao misonga mamatatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tontolony ankoatra au-delà. Zay fa dia mirary sory zareo amin'ny vidéo manaraka indray. Tain'Andriamanitra tsika rehetra. Veloma tompoko.